manolotra ny arahaba tompoko saika mbola iban'ny toerana hatrany aloha ny andro maina manerana ny faritra maro eto Madagasikara fa tsy ny any amin'ny faritra Iboeny, Melaky ary Bongolava iny ihany no mety hisy tandrifindraona iserana indraindray. Any ho any amin'ny Sabotsy any ho any kosa no vinavinaina iverina indray ny oram-baratra manenika amin'ny faritra maro eto Madagasikara. Raha mahakasika ny maripana indray tsy misy fiovana misongadina aloha fa afana hatrany manerana ny nosy mety anatombo 2 na 3 degré araka ny tokony izy aza ny maripana amin'ny afovoantany. Vidin'ny toetrany ny andro ho amin'ny rampitso maraina raha jerena amin'ny antsipriany dia mety hisy tandrifindraona iserana amin'ny voamaraina ny any amin'ny manodidina ny Sambrano, morotsiraka ny faritra Sofia, mihitatra hatrany amin'ny faritra Boeny sy manodidina ny Maheva tanàna. Mety ahazorana ihany koa morotsiraka ny faritra Ivatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana mpaka hatrany Taolagnaro. Andrahoana na andrahoana mitsitokotoko fa isava miandalana ihany rehefa misandratra andro ho an'ny faritra Isava, Analanjorofo, Atsinanana, ny ilany Atsinanana amin'ny faritra Mahatsiatrambony ary Iorombe. Ny faritra hafa dia maina ny andro amin'ny ankapobeny na ivan-toerana kokoa ingaby masoandro. Raha ny tolakandro kosa indray dia ahazoram-baratra ny any amin'ny faritra Iboeny, Melaky ary manodidina ny Bongolava. Andrahoana mety hisy ihany ny Erjika, isina orana tandrifindraona indraindray, ny ilany andrefa amin'ny faritra Itasy, Vakinankaratra, Moromania ary ny Atatany ny faritra Menabe. Ny faritra hafa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na andrahoana mitsitokotoko. Ny vinan'ny maripana indray manodidina eo amin'ny 5 hatramin'ny 9 degré zao ho an'ny afovoantany, 2 hatramin'ny 3 degré morotsiraka Atsinanana ary eo amin'ny 2 hatramin'ny 5 degré kosa ho an'ny morotsiraka Andrefana. Tafakatra 7 hatramin'ny 7 degré mihitsy ny maripana ambony indrindra any Analalava, Antsohihy, Mampikomy, Port-Berger ary Maheva tanàna. Ny vinan'ny toetrany andro ny zoma kosa indray dia mety ahazo orana tandrifindraona indraindray manodidina ny faritra Isava, torak'izay ihany koa ny faritra Menabe. Iverina andrahoana amin'ny Takarivo mety ahazo orana tandrifindraona indraindray ho an'ny tapany atsimon'ny afovoantany, torak'izay ihany koa ny amin'ny faritra Fitovinany, Atsimo Atsinanana ary ny faritra Anosy. Ny faritra hafa dia mbola mijanona ho maina hatrany amin'ny ankapobeny. Ny vinan'ny maripana indray manodidina eo amin'ny 4 hatramin'ny 7 degré ho an'ny afovoantany, 2 hatramin'ny 2 degré ho amin'ny morotsiraka Atsinanana ary eo amin'ny 5 hatramin'ny 4 degré ho an'ny morotsiraka Andrefana. Tsy misy fiovana ny any amin'ny faritra Sofia sy Betsiboka fa eo amin'ny 7 hatramin'ny 7 degré hatrany ny maripana ambony indrindra. Andao faranana ny vinan'ny toetrany andro amin'ny Sabotsy ary izay araka ny efa natsidika teny am-piandohana dia saika anenika amin'ny faritra maro eto Madagasikara ny oram-baratra afa-tsy ny any amin'iny faritra Iboeny, Betsiboka, Alaotramangoro ary ny faritra Atsinanana iny ihany no maina ny andro amin'ny ankapobeny na andrahoana. Raha ny vinan'ny maripana indray dia manodidina eo amin'ny 5 hatramin'ny 3 degré zao an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 3 degré morotsiraka Atsinanana ary eo amin'ny 4 hatramin'ny 3 degré kosa ho an'ny morotsiraka Andrefana, 7 hatramin'ny 7 degré eo foana moa maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra Andrefana Madagasikara iny. Dia izay indray vinan'ny toetrany andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.